matetika eo amin'ny fiainantsika olombelona dia tsy mety ny hoe afa-po. Mazany tsika ny mitady ny tsaratsara kokoa hatrany. Totiana andramana avokoa izay hitany maso, indrindra eo amin'ny lafiny fitiavana. Olana mateti-pitranga amin'izao fotoana izao izany fitiavana izany. Mety ho gaga ianao raha somary nanova aingam-panahy ny mpanoratra, raha somary ndrona bebe koa amin'izany fitiavana izany ny asa sorany amin'ity alina ity. Tsy zavatra noforonina na lovantsofina no hoeninao ato fa miseho amin'ny fiainantsika andavanandro. Nanintona manokana azy ny tononkalo nosoratan'ilay mpanoratra malaza antsoina hoe Georges Andriamanantena na Irado. Voarakitra ao anatin'ilay boky nosoratany hoe Dinitra ka nampitondray ny lohateny hoe Afatra. Tononkalo azo hitarafana ny fijaliany sy ny fangirofirian'ny olona iray. Maratra ampity noho ny fanosinosen'ilay olo-tian'ny fitiavany. Rado na dia efa lasa vovoka azy izy dia maro amintsika no tia sy mankafy ny asa sorany, indrindra ireo vokatry ny dinitry ny asa sorany. Anisan'izany i Simone Menjanahary. Ka ity tantara nampitondraina ny lohateny hoe Dinitra ity dia noratoviny sy nalaina ary notarafina tamin'ilay tononkalo nosoratan'ny Rado hoe Afatra. Sy natao indrindra ihany koa ho fahatserovana azy amin'ireo asa soa maro vitany ho an'ny tanindrazana. Koa dia mahafaly anay eto amin'ny radio Feonimania indray ary manolotra tantara vaovao ho antsika mpieno amin'izao alina izao ka nampitondraina ny lohateny hoe Dinitra. Sanganasany Simon Menjanahary. Angeline Anjary Antitra miaraka amin'ny naina sy ny mpanoratra no anome aina ny tantara. Nanampy amin'ny filalaovana ho azy. Nandray feo naina Rakotondranay tompona andraikitra sy nanatotosa Simon Menjanahary. Tena mahatsiaro reraka ny saiko izany marina. Aleo aloha ajanoko ilay tia manoratra ity nefa ohatran'ny mbola mba tia kotoisana kely ihany sa ho veretinay ny santimako. Ny andro koa moa mbola amin'ny 4 tolakandro. Aleo rangavo toisako a. Aleo aloha jereko izany olona mandondolo izany izy azy zany sa ve mety ho ilisy aleo aloha jereko tena mialy marina. Mialy Ie, za tokoa manahoana Rado? Izao hitanao mbola salama tsara zao ka mantsoa aloha aiza ve dia eto ambaravarana fotsiny ianao no apresahako. Eny androzy tokoa moa zaniko. Ao dia mipetrapetrary mialy inona no arosoko anao? Inona no tokony arosinao amin'izao salasalam-potoana izao fa oka ho amin'izao ihany sady zany koa neny diko aty aminao fa manina dia mba mamangy. Tsy mety zany fandraso aloha angala ranom-boankazo ho atsika senao aiza ve dia vahiny tonga mamangy ohatran'izao dia tsy mba orosonana dia rano mangisy fotsiny azy. Eny raha izay no mahafinaritra anao milamindamina ane izany tokantranonao izany Rado tsy mahatamana hono raha ohatra ka misaritaka ny trano sady efa mba nanindro mandry ahy ihany koa ngamba zao fahatongavanao zao ry mialy aiza kosa ity aloha ny zioanao ry mialy dia tsinotsinona misaotra ka ahoana mialy azoko fantarina ve zao ny ataonao amin'izao fotoana izao? Ela izay tsy niaona an'izay angamba 3 taona zay raha tsy diso aho ilay izaho niantsa tononkalo farany teny faravotra no nifakahitatsika farany dia izao indray. Ie, tadidiko tokoa iny. Tamin'iny mantsy no nilazanao fa amoaka boky ianao. Dia nanahoana tokoa efa tafavoaka ve le izy? Efa vita ka, efa lany daholo azako. Dia tsy mba nametrahanao mihitsy zany Efa nataoko tsara tahireo no anao aza matahotra ianao. Misaotra amin'ny tsy fanadinoana tsy misy tokony isaorana izany ry mialy na izao famankinao azao aza ve dia tokony anadinoko anao fa inona tokoa aloha zao no fianarana taony mialy sa efa tsy mianatra intsony? Mbola mianatra fa manao siansa marine. Dia mazava zany fa notoliary ianao no mianatra? Ie, fa na izany aza dia mandalina ny taranja malagasy koa. Tiako loatra mantsy Rado ny mandinika ny tenitsika, indrindra ny vakoka entiny sy ny anitra mampiavaka azy isaky ny faritra maro misy eto amintsika. Tsara zany rehefa mahatsapy zany ny tanora ataonao ry mialy. Ny mampalahelo anie dia toa lasa zatra loatra andro teny sy fomba avy any ivelantsika ireny teny hargo reny moa dia efa tsy teneniny intsony sy ny varianana amin'ny teny gasy teny frantsay. Fa avadiko aloha ny resaka nanahoana ihany tantaranareo Silisy ary mba aiza izy izao? Tokoa moa niara-nianatra nareo Silisy io? Ie, adinonao anga izay ireo vavim-pandeha ety aminao taloha ireny.
rehefa avy mirava mianatra. Eny tsaroko tokoa ireny, manahirana be ny mikasika ny tantaranay ry miala. Fa nga zany nareo ny saraka ve sa tsy tafaraka mihitsy? Tafaraka tokoa zay saingy be ny olana sy ny manahirana. Hitanao ihany reny fihetsikilesy ireny Tena tsy mazava amiko mihitsy miaraka sy mifankaty tokoa zay ry miala. Zany ve? Hatram'ireny niaranareo roa teto reny, saingy manahirana ny mieritreritra azy. Fa oviana moa ianao no miverina mamonjy ny fianaranao indray? Nahazo fialan-tsasatra kely zay dia mbola manana fotoana lavalava hijanona eto an-tanàna. Ka aleo ary aloha tsy dia hitantara fa aoka ianao no ahita sy atsapa dia ho hitanao ny mariny. Hafa be anie zany fomba firesaka ao zany Rado hoe fa misy olana ve? Zao araho aloha ny teniko dia ho hitanao selikely eny ihany izy. Eny ary fa tsy anerainao ary mbola tsy sitraka ao ny ilaza amiko izay antony. Avelao amin'izay ary aloha andefa ianao koa tia mbola manoratra. Izaho kosa ary dia andesady ve ianao So lasa eo indray ny angam-panahinao amin'ny manaraka indray amamangy sady mba tia hita azy koa anie ahy. Fa zao ary aloha aloha ny andehananao dia omeko anao aloha ty boky natokako anao ty. Andrafy falaky vetivety ity. Ao Dinitra. Zay no tsara kosa ny anarana nomena azy azonao azavaina ve ny natonga ny anarana hoe Dinitra? Eny azoko azavaina aminao ihany ny antony nefa vaky io aloha ny ao anatiny dia ho azavaiko aminao aoriana sady taoko ianao mbola hijanona maritraritra Eny ary ka okary aloha andeha amin'izay fa ny androko efa mandroso ariva Eny ary moa fa dia mbola mamerina ny fisaorana amin'ny famanginao ihany ry miala. Dia mbola veriko ihany koa hoe tsy misy fisaorana Eny ary ianao aza ny tena isaorako afaka nandray ihany efa mbola miasa sady nahazo fanomezana tsara be dia veloma koa any amin'ny lisy any Eny ary ao fa tokako any amin'izay fa aza matahatra ianao. Veloma ary Rado amin'ny manaraka indray. Veloma mialy dia miantso ny fiverenanao indray Eny ary nefa raha ny fiverako azy dia miaraka tsara ry zareo. Oay tsy lisy ve iny anaty fiara iny? Jereo fa manara-maso avy eo amin'ny rétroviseur le chauffeur. Tena izy mihitsy iny ka ary mbola tsy volovolon'ody mihitsy izy zany raha izao fahitako azy zao fa izy ary ny miaraka amin'iny sa ve dia zao ny tiany Rado lazaina amiko hoe aleo aloha tsy avy dia eritreritra be hoe manao sipafa izy zany mantsy ny manahirina amin'izao fotoana izaoko. Raha vao misy bandina olona hafa miaraka aminao dia efa hiverina hoe sipa daholo zany. Nefa raha ny fahitako an'ilay izy teo somary hafahafa ihany. Aleo ny lalana no tohizana fa avy aloha zany ho any fa ny andro koa dia efa mandroso hariva ihany. Tsy ho hita eo ihany ve ny toyny. Bary fa aiza sika no andeha? Any amin'ny toerana mahazatra Ka mbola miandry atsika anie Noro efa natsoko izy ka izy ary io efa miandry atsika io ko. Zary ianao zany tena tsy azo adinoana mihitsy neny ny olona toa azy nga vita ny sinema rehetra raha tsy misy mpanampy. Marina zany. Fa andraso aloha resaka kely amin'ity bandy ity dia avy eo vonjeko eny izy. Ka haingakaingana ary manahoana riry Noro? Manahoana ary mitady ho ela mihitsy nareo grave be ny erikala fa tena mifanena tamin'ny miala izay sy Bary. Fa inona koa ary ty? Taiza zany? Avy naka tany ampiasany Bary dia nandalo amin'iny lalana nisy anay iny fa mbola nisy zavatra momba ny asany koa nandalovanay tany. Ka inona ozy izy ndrifa mifanena tamin'ny miala ange izay tany? Fa ahoana hoay fa ngamo tonga eto izy? Tsy tena izy mihitsy izay hitako izay ka amin'izay koa mbola narahany maso ery izay rehefa nijereko teo amin'ny rétroviseur aky izy. Enjana indray zany za aloha dia tsy te hahita za koa anaiky mba mandinika ihany amin'ity zavatra taondry ity so dia tsy mety aky zany ahoana indray dia mbola tsy latsapaka loatra amin'ny fitiavan-dry amin'ny Bary. Tena marina ndrifa lasa dala sa efa mitapy mihitsy tsy azoko filazandry azy ndry atao ka mijery ny fitiavany Rado Andry sy ny fahatsorana anie dia ohatrany zao rehefa malahelo azy indry dia mandehana miteny any amin'ny any. Aiza kosa raha ny fahazoko an'izany ny zavatra teny indry izany anie dia ndry mihitsy ny tsy maintsy hampalala azy an'izao zavatra izao indray andro any. Ina ary tia mikorapaka ity mba fanahina fotsiny ngeny zao ry Noro
Mbola tsy misy aloha ny zasa dia aleo manao izay azo atao. Rehefa tonga eo anie io dia raha tanteraka ny formasiany constitution andry. Manandrana aloha izao akiny mety a. Aizy indri no ahita bandy afaka mampirevy ohatr'izao. Oka aloha izy efa ino koa ny andria. Andao amin'izay tsika andefa tary. Ianao koa be resaka amin'ireny namanao reniko, nefa ny andro miariva ihany. Oay, manao ny Noro? Ela tsy tazana. Eo foana fa nareo ny tsy tazana e. Ahoana izany nareo ny fanena tamin'ny aly zany? Mbola tsy fantany akiny. Fa pitsokily ve zany e? Aleo izy anaraka raha maharaka ny bandy. Fa aloha ataovy ny komandinareo fa aza mivaky lohan'izany. Atao labiera sa Castel sa Markovitch any andry? Nenahy aloha Castel. Ny aly tsy ataovy labiera. Aleo ary ny atsika sindry atao mitovy. Ie. Mba anatery kely labiera 4 sy Castel roa ny azafady. De atao glacé sa... Aleo le tsy atao glacé a. De asio tsaky akoho endasina anakeniny. Aza atao ela be a. De ahoana kirinoro a? De tsisy ninininy. Ela tsy teto a. De niantso alisy aho hoe aleo mba asiana revirevy kely androany fa mahatsiaro azy ako. Mahamanina mihitsy ane ty seriko ty raha vao laozana kely maharitraritra e. So de tamana any ampandehanana any nareo ko? Tsy mahazo antsika izany e. Rehefa lisy a de lisy any. Za mo serio. Marina kosa ny Noro e. Iza mahita zay ataonao any velany any. Tsy mahazo antsika ho azy zany. Ao sotrolona bera fa tsy mitombony zaniko. Ao ary de samy mazoto. Aleo koa mba mifandondombera kely fa ely zay tsy mifankahitsay sa ahoana? De ao aky raisy ny tsakry Noro a. So ihany aloha fa nisy andry de mba ohatry ny takon'izany ny fiarahana sy lisy a. Ka inona fotsiny ary ny mahampinamana raha tsy fanampy amin'ny toy izao e? Sa ahoana kiry lisy? Marina mihitsy izany ry Noro a. De efa homano zay ovaly tenindry raha tratra ny rato ny fiarahana Rosibary. Tsy taitra indry fa enoko fotsiny izy raha mikitrakitra. Ny endrato angeky izany foana e. Mitabataba eo de rehefa afaka ny fony sy ny maharary azy de mijanona. De mitohy indray ny fiarahana. Fa mahery ihany aloha ndry e. Tena manaiky ny fahaizandry manafina ny fiarahana Rosibary mihitsy a. Ajano ny andra nga zany bitsibitsikinareo zany fa toy izy ny revy a. Eny tokoa a. Tseleo mbola ampiny ty revy ty sa ahoana ry lisy a? Alefasy fa tsy misy mamaika eo e. Zany rato zany afaka tsy mahita matory any aminy androany. De miaraka zany sika de matory any amindry a. Tsy olana aloha zany raha ny amiko fa ny any aminareo no asa. Zany e libra foana e. Milaira nga zany a. Avy de atao katry do fotsiny zao e. Sady ohatrany tsy reveko koa neny nataony tamiko androany zay e. Zany a. De aleo raha nga miala ilana any aminao manala azy a. Okey ary. Fa zao a. Na de zany aza tsy mahazo miditra sy tonga alohan'ny amiko ianao fa so misy mahita ny idiranao ako anahirana. De miala vo maraina koa nefa. Kwa zany iaretako e. Fa aleo aloha asiana binina ihany mba hanalantsika ny alina hoentina mody any an-tanàna. Fa zao aloha e. Tsy aleo ve mipaham'izay fa efa alina koa ny andro e. Ohatry misy fonina maneno a. Fanareo ve mamy tsy maheno an'izany telefônina izany e? Ahitiko moa maneno ny telefônina ka. Hoadra e. Io fa miantona indry. Raisiko. Allo? Mbola mivory kely zay e. Ohatry ny tsy afaka atory any le tsy androany a. Ka mbola tsy fantatra mihitsy anie hoe amin'ny firy zay no mirava e. Mikasika ny asanay re a. Mbola ato daholo ange zay rehetrarehetra e. Ao fa omeko anao Noro e. Zay ty ina ary nidirako amin'izany. Zay le tsy farapitsa mandalo a de bisou ela. Tena manadiady be kely ry a. Saika tsy nahita avaly azy mihitsy ato teo. Aferanareo zany e. Ary andao amin'izay fa ely. Aterinareo roa any an-trano aloha. Andao ary fatary. Fa honao fa izy le olona niantso anao teo ry lisy a. Zokinay le tsiny a. Nanontany fotsiny izy hoe aiza. Anio. Andao andefa alina ny andro e. Sady mbola anaty trano Noro koa nge sika. Andao amin'izay ary. Mipetrapetra letsy a. De mitsotsory etsy ambony kanape etsy aloha fa zahay karakara sakafo atsika sy la vetivety. Tsy misy antony tokony atahorany lahat fa za tompotrano ato e. Eny. Fa honao de nao rery zany no mipetraka ato. Fa izy andreny hoe veriny lafa ho namako ato e. Asako.
tovavy amin'ny forme be toy izao ve dia Zany, velany zalahy hipetrapetraka fotsiny. Tsy azoko mihitsy koa izay tianao atongavana e. Avy eo aloha izaho hikarakara fa rehefa avy eo isika miresaka e, sady mba manala azy koa. Fa hono ahy dia ahoana aloha raha misy olona miditra tampoka eoko? Tsy misy afaka miditra intsony aho e. Efa midy ihany koa ny vavahady. Izay sy ny tompotrano ihany mantsy no mipetraka ato dia rehefa hitany hoe tonga dia idiny ny vavahady e. Milay kosa izany a. Fa ataovy malaky ary aloha ny kaly fa maika hanala azy sika e. Eny e kiseria, Asa ela. Tsy ela ho a. Fa tsy mialy ve ry tazako ry? Tena izy io. Ary lasa ohatran'ny metimety izy izany a. Aleo rangahy tonga dia anatonako eny dia ho hitako eo izay ho lazainy raha nahita ny lisy bary niaraka izany tokoa izy na tsia. Oay, Noro marina. Manahoana kinjy a? Zao salama tsara izao ki fa ndry manahoana? Toy izany koa kia. Salama tsara. Ay ve ndry tonga e? Ely izany a. Manana ny toerana nahabe sy nareo namana dia mba mamangy e. Tsara ki izany a. Ary tena lasa netinety be ngendry izany. Aiza kosa kia. Nareo izao no hita hoe mivoatra manaraka ny toetrandroko. Za dia izao tsotsotra hitandry izao ihany e. Ka inona kiny vaovao izay elaela tsy niaona an'izay a? Ary tonga viana moa ndry io e. Vao roa andro akizay no nahatongavako a. Dia hitanareo namana dia mamangy araka ny voalazako teo e. Ary andeha ho aiza aloha ndry izany e. Ary hono a tsy boky dindra ve ty amindry ity? Fa taizaka iny nahazoandry anito boky ito a? Ao hoe mba jereko. Rado akiny nanome aniny a. Rado? Fa efa nifankahita nganareo? Ie. Vao tonga dia nandalo tany aminy. Dia tia ny sakafo narosony a. Ary ataoko mahamay ilay radon-dozy iny raha miona amiko. Fa maninona koa ary izy nataondry mamay e. Zay ve ki mba nanotrina azy tamin'iny lanonana namoahana an'ity boky ity iny dia tsy mba nahazo akory. Ndry anefa ity vao tonga dia omeny. Dia izay indray aloha ny tsy fantatro e. Nareo sy lisy ve ki olona mpinamana be ohatrin'io dia ndrindray ny tsy ahazo fa ndry koa mba mampiresaka eo. Ok. Aleo a tsy tenitsony. Tsy mitovy koa tsiny sika sindreo anatrehan'ny rado ka izany nanomezany andry. Tsy azoko izay dikan'izany tenindry izany. Avy elo koa izany ho any fa tsy dia maninona koa na dia tsy nahazo ary ahy e. Ary mba aiza aloha lisy e. Toa tsy mety ho hitako mihitsy iziko. Ndry ve ki nandalo tany amin'ny rado dia tsy nahita azy a? Tany tokoa fa tsy nahita azy ka. Ny tsy fantatro dia mety diso fijery ve asa. Fa ahoana ki? Hitako niaraka tamina fiara kely iny izy maly hariva. Za avy any amin'ny rado izay. Nataoko hoe hody izy nefa toa nandalo fotsiny ny trano zareo. Zay ary fa tena marina tokoa fa hitany izy roa. Ary toa lasa variana be indrindra izany e. Mandinika an'izany fiara hitandry izany a dia lasa saina hoe sao disy le bandy miaraka amiko izany. Ny fanao fotoana mantsy izay telo-dao maly hariva e. Nefa ahoana kia? Nefa tsy tafahoana e. Mba hafahafa koa izany a. Na za koa aza ki mba gaga fa ho aiza aloha ndry izao e. Tsy misy atao a dia ndeha ho any amin'ny rado. Nasainy nijereko mantsy ity boky ity dia nasainy manao tsikera amin'ny fanatsarana tokony ataony. Ay. Fa toa hoe mbola misy boky hafa avoakan'izany ato atoko. Tsara izany. Andao ary aloha hisaraka fa za koa mbola maika amin'ny asako. Dia manantenany mbola iaona mandra-pandehandria. Sady mbola somary lavalava koa ny andro fialan-tsasatro. Dia velomaka any amin'ny lisy rehefa mihaona nareo sao dia tsy hitako any amin'ny rado indray iziko. Ok ary. Baindry. Eny ary kia. Aleo mihitsy avy dia atsoika ala ratsy iny fa. Allo? Aiza ndry izao? Mbola miomana fa ahoana e? Efa lasa ve bary? Fa inona koa ary ity? Efa tamin'ny firy izy ny lasa e? Fa misy inona? Ka nifankahita tamin'ny mialy tokoa dia lazainy fa tena nahita ndry hono izy. Fa ny tena comble dia tazany nareo niaraka ao maly a. Fa inona koa no tiany lazaina amin'izany e? Tsy hoe ne inona ny tiany lazaina amin'izany fa mba miteny fotsiny kosa izy ny nahatazanany andry e. Ka fantany ve ho ny bary? Indray aloha ny tsy arany e. Fa zao milaza andeha ho any amin'ny rado ane izy. Amin'ny firony aky? Lasa any izy izao izay nisaraka izao ka. Avelao izy andeha any fa tsy misy olana koa izany. Sika nga mbola voafehiny amin'izany. Mila manala azy koa izao ny sipa e. Mbola manandrakandrana aloha fa
mba ahitana an'izay tena matsiro e. Efa ho lasa dala mihitsy ndry ity ka. Zay fa rehefa avy eo Kimiona, aza mikoropaka amin'izany ndry fa tsy makaizona atrehantsika izany rado izany. Aty amintsika anie lakile ny fitiavana e. Zay fa aleo ahiomana sao tary. Mandroso fa tsy midy io e. Manao ny rado? Mialy. Izao salama tsara hitanao zao aka. Fa angatsy ao lisy no ianao no mampirina ty trano ty. Efa asa mahazatra sy asa mahafinaritra eny mampiry trano ry mialy e. Ka tsy zany kosa anie ny valiteny andrasako aminao na de asa tianao azy zao e. Fa tsy ao ve ho aly isy e. Tsy ao izy e. Zany hoe tsy nodita ty zany izy maly ariva. Tena izay mihitsy ny marina ka. Fa ahoana ry mialy? Tena misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ny mikasika ty fiarahanareo sy lisy ty rado. De mbola tsy ahita azy indray zany andro amiko. Ahita ary foana ianao e. Fa tsy maintsy tonga eo izy amin'ny atoandro. Fa nanahoana aloha ny fahitany mialy an'le boky e. Efa nijereny mialy ve? Ie, efa nijereko de efa nisy ny vakiako ihany koa. Fa zaho aloha e. Ento aty aloha tiako fafa ty amafako azy fa tsy mety amiko ny mahita anao mamafa trano ka. Sao manahirana anao kosa zany lo mialy a? Tsy misy tokony hanahirana zany raha amiko. Fa ento aty re, so mbola misy zavatra hafa tokony ataonao? Inona koa moa ny mbola tokony ataoko eo ry mialy fa de manomana ny famoahako ny boky manaraka fotsiny aho e. Ary raha sy de hanahirana anao ary ao ianao zany sady mamafa trano fa za kosa hanomana goty kely ho atsika anao rehefa avy eo a. Aza de misahirana loatra moa e. Ho vitanao foana ve ny toy izao isaky ny mamangy anao aty a? Sariko aza mba hamangy asy andala ty foana ianao ry mialy. Mba hafahako milaza sy mizara an'izay tiako zarainy e. Izay tsy voazarako amin'lisy. Tsy mazava amiko mihitsy anie zany e. Sady avelao koa moa aloha zany tsy hazava aminao e. Fa manaraka ve tsy hazava aminao ihany. Fa aleo aloha izany tiako fafaty. Andao tsika sanao hoe tsy vilanetsy fa somary mankatsika ihany koa ny andro de eny tsika mihinana an'ity goty ty sady mba maka masoandro kely e. Ndao ariko. Sady efa te hametra-panontaniana aminao mikasika an'ity boky ty koa anie ahy. Tena tiako izy ty a. Aza malahelo ianao fa pona mala an'izay fanontanianao ahy. Andao ary tsika aloha. Eto ambony seza ty tsika no mipetraka de sady mihinana tsika no miresaka de ahoana aloha ny fahitanao an'le boky ary? Tsy de manana fanamariana omena amin'ny mpanoratra aloha e. Fa ny tena nanaitra voalohany aloha de ny antony nanomezanao ny anaran'ny boky hoe Dinitra. Tsy ratsy kosa aloha le izy e. Fantatry mialy ve anefa aloha ny antsoina hoe Dinitra? Eny e. Ny Dinitra ve tsy azo adika malalaka hoe atsembohana? Izany hoe azonao azavaina bebe kokoa amiko ve zany ny antony mahatonga ny olona anankiray a ivoadinitra na ho tsemboka? Ohatra hoe miazakazaka na miasa mafy. Izany hoe ny Dinitra koa mitory fa efa betsaka ny asa na ny zavatra nataon'le olona ka famantarana ho azy fa efa manakaiky ny fahavizanana. Marina daholo zany volazanao zany. Fa amiko ny tena antony nandraisako azy a de ho dinitrinezaka nataoko teo amin'ny fiainana. Dinitry ny fikarohana nataoko hatramin'izay. Dinitry ny asa soratra nataoko izay nampitorevaka matetika. Fa dinitry ny sonitoaviko tamin'ireo ray aman-dreny ihany koa. Dinitry ny fikelezako aina mikaroka ny ho tsaratsara kokoa hatrany. Mety ho dinitry ny faharesako ihany koa nefa. Na de dinitry ny fandeferana tsy mitsahatra mitombo ato anatiko e. Ny amin'ny tianako azy angamba ary miala de ny hoe dinitry ny ezaka nataoko hatramin'izay ty boky ty. Mba tiako hivaingana sy ho azoko tsapahitanana sy ireo izay hankafiazy zany dinitra zany. Satria ny Dinitra ho an'ireo olon-tsotra de rano maloto mivoaka amin'ny masonkodiny ka mirotsaka manaraka ny tavany ary de manamanto ny tany izay rarany. Zany indrindra. Matetika de ireo olona mampiasa herim-batana mafy toy ny asa tany ny tsemboka ka mivoadinitra. Fa ny tohana ny tohanay kosa angamba ary mialy a izay tsy de mampiasa hery fa heverina ho tony mora sy tsy de misy dikany loatra ny asa soratra na ny manoratra toy izao nefa tsoritra aminao fa ho an'ireo mpiasa tany raha sendra reraka izy vokatry ny asa mafy izay nataony de na izy misotro toaka na le hoe rano mahery kely na misotro kafe de misintry zany avy zanany zany. Fa ho anay mpanao asa soratra kosa
to avy zanana takonila raha misy asa soratra tiana atao nefa tsy tody hatramin'ny farany mitarika tsy fahitana tory zany ary de tsy mifidy ora ifoazana mihitsy zany a fa isak'izay tonga ao an-tsaina ny tonony a de mifo manoratra na de andalana raina ro fotsiny azy zany zay vao tena tsapako no natonga ny safidinao anome azy ny anarana hoe dinitra tsy takatry ny olona tsy de mandinika aloha e na tsy liana amin'ny asa soratra ireo hitanao voarakitra ao anatin'ireo ry mialy no dinitra nivoaka tamiko sambatra rado sambatra eny e rehefa tsapan'ny olona ny lanja sy ny hafatra tiany dinitro ty ampitaina de mahatsiaro ampampahasambarana tokoa fa inona aloha no azony mialy lazaina amiko amin'ireo asa voarakitra ato e betsaka saingy mbola veriko-dinen'andre mandeha satria zay vao azoko ny dikany hoe dinitra eny ary e vaky io tsara ary de amanaraka ianao milaza zay tokony ho resanao amiko a aza diny fa anampy betsaka amin'ny diny ala tiako tratrarina amin'ny famoako an'le boky faharoa ny tsikera omenao na ny sotro-kevitra omenao a rado a efa laza be ny any fotoana e tena variana be teto sikako aleo aloha ilozako amin'izay ianao ka eny ary e afaka mijanona misakafo eny ianao ry mialy e aleo zokony any ariana re a inona ary ty sady mbola misy zavatra vonjeko koa ane amin'ny roa e tsy de mba fombako loatra moa ny mandresy lahatra olona anaraka ny hevitra ry mialy rehefa hitanao ary aloha fa zay no mety de tsy maninona e ao fa mandefitra ary ahy fa malahelo anga ianao no miteny an'izany rado a tsy de zany loatra eny ary ekeko fa mety misy tokoa zay saingy raha mbola azoko atao aloha no mandefitra de manaiky ahy na de hitanao ary ave fa marina ny ianao zany mihitsy no hitako fa mety e malahelo zany ianao ao fa tsy maninona fa tsy malahelo ahy e ao fa manaraka mbola ho betsaka e sady tsy lisy va io najanony fiara io ay zany ry mialy tena io le fiara hitako ny rahan'ny lisy moaly ka tsy andry azy indray zany ianao nefa tia hita azy aleo ary hijanona iandry azy ahy e eno a sady efa iny izy ko ary tena imialy io miresaka amin'ny rato io a aza hitako be resaka taty ndraiky ala ratsy io efa hatry ny omaly ve kino nijerenandry taty de zao ndry vao hitako manahoana aloha mialy e tonga sondry misaotra kia ny fiarabana ve ky mbola tsy vita de fa manahoana ela seria biso kiseria efa saika andeha mihitsy any izy io no nahitanao najanony ny fiara teo iny de nasaiko ny janony be loatra kiny asa de miala tsiny fa tsy tafody aho omaly a zaho aza de mba nampanatitra ny mpiara-miasa aminay iny a de zao de ahoana ky tonga vindry io zao roa andro izay natongavako a ay kosa vao vetivety de vao tonga de mba narosy ratony mba tiako tsy diana voalohany nefa tsy hita mondriko ka mba efa nrosoana zavatra velo letsy mivahintsika andao aky mandrosoa mbola reo hitandrireo mihitsy aza amin'ny fitaovana avy ny sakafoananaiko mbola teo mpapirimana trano mihitsy any any tonga izy de izy aza ny nampirina ny tranotsikako oadray tena afabaraka andrika izay a tsy hitako izay mahafabaraka anareo amin'izanyko trandriana ety e raha n'olo-kafa de tsy nanao zany a marina tokoa izany avelako aloha ary nareo roa e fa aleo ajery ny sakafo a de mijanona amin'ny sakafo aty zany aloha anao ry mialy a mijanona izy ry rato fa ho aiza mity andro efa toandro be ty ary ao ary fa hijanona e de inona ky vaovao ela be tsy nionana zay ry mialy a inona zao ny ataondry inona moa kifa de mbola manao fianarana e nareo aza ty efa miasako sady metimety mihitsy aiza kosa kia aiza moa zany de hoe metimety fa mba manao zay mahafinaritra ny saina fotsiny ndry aza jereo tena mahafatifaty kely mihitsy a de ahoana aiza ramose ny hoe ramose aloha mbola tsy misy fa ny sipasipa any izy e fa ahoana ky so de mba ho tara depart eo ary ndry ty tsy mahamaika aky zany a fa leo aloha stable tsara ny situationko vao miditra amin'izany a gravy ane ny fiainany mitady ho be calcul angendry izany so de ho diso eo amin'ny farany tsy be calcul fa mandinika ny fiainana kehitriny de aleo aloha ilamina tsara ary mba manahoana ny anareo sy rado ay de tafaraka ihany nareo roa ka inona ary moa azo atao manoloana ny fitiavana fa zay no hita fanety de nizorana kia de mba anakaiza ary Jules efa dilan'ny ela sy ny ela kiza ny Jules ndry zandry mialy a sady tsy alehany koa nefa be vava na jany koa fa mahasositra ary rado
Rado, inona ny tindry lazaina mikasika azy? Rado tô olona tsotra tsy dia be fihetsiketsehana ny fahitako azy. Tsy misotro, tsy dia mba hitako mamonjy ireny toeram-pisotroany reniko. Dia maninona nefa? Tena mifanohitra amin'ny toetrandry sy ny zavatra tiandry, nefa dia ny rahandry. Marina aloha izany nefa ange izany toetran'izany mihitsy ny tena nitiavako azy. Fa ny olana aminy dia mitady ho saro-piaro loatra izy. Vao manao fitafy somary mampiseho vatana ianao dia efa mahazo moral. Ny telefaonina tsy sasatry ny maneno manontany hoe aiza Izany ve aky? Ndraindraiky dia makivy mihitsy. Ka tsy izany kosa ve no anehoany fa tiandry izy? Manaiky any aky fa fitiavana izany fa mba tokony asiana fetra kosa. So kosa ary ndry manao jeu double any velany any dia mety hoe enina. Sarotra beky izany ry mialy. Zahay efa mitady ho tonga amin'ilay omaly. Efa miantsatsika kirado sady zazany aneky mbola maika. Sahady ve? Andao tokoa ary sady mbola hiverina hiasa koa. Tsy efa nomeny andry moa ilay boky napetrano andry iny? Tamin'ny atonga namangy azy tatiny nanomezany azy tsara kosa aloha le izy mbola andresadresaka mikasika an'iny teo ane izay izy natonga azy hanome anarana an'ilay boky hoe dinitra. Dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana tokoa kiny olona. Indraindray anie Rado izany ka amin'ny ray maraina vao matory. Fa ny hovokany any aoriana amin'ny asa sarany sy ny soa-ampidiriny no mety tsy ampozindry. Marina kizy izany andao ary fa sao miandry elantsika izy. Ndao ary. Rado ahoana izay? Mety taratara kely aky vao tonga rariva fa mbola misy fivoriana kely ataonay mpiasa mikasika ny asanay. Efa tsy dia mahagaga intsony anie ry lisy dia ataonao ity. Afaka manao izay tianao atao ianao, na ho dia tia ambiko na tory any amin'ny trano hofananao, tory eny maly reny. Aiza ve dia tsy misy resaka akory dia ny hoe hijanona tory any ianao. Mety daholo izay ataonao e. Izany ve dia mba fitiavany? Ka fitiavana ary ve aminao ny fihetsika sy ny zavatra asehonao amiko e? Ka atao an'izay izany izy ity? Tsy haiko, miakina aminao. Tsarovy lisy mbola tianao hatreto dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Fa any andro anankiray tsy ho apozinao io. Ary tsy aro azy sy zao fandeferako izao ianao amin'izay fotoana izay. Fa inona izany no tianao avohitra amin'izany? Maninona kay tsy avy dia lazaina izay tianao lazaina? Hisaraka amiko izany no tianao? Tsy nilazana izany taminao kosa hoe hisaraka aminao fa ianao ngamba ny mieritreritra an'izany eo. Ny tiako lazaina aminao fotsy dia tsotra. Niezaka nanampy anao foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Fitiavako anao izany. Tadidio ny lasanao sy ny tantaram-piainanao ka nahatonga nanavitra sy nanarina anao. Aza manao rin-dasa tsy tsaroana ho ny taolo e. Mandatsana izy ny teninao izany ry Rado? No, tsy mandatsanao mihitsy izany. Marina fa sahirana sy lavo matetika teo amin'ny fiainako ekeko fa raha tsy ianao dia tsy toy izao Tia ary tena tianao ary Rado dia maninona no ataonao toy izao? Tena samy loka amin'ireo olona fady hafa mbola tsy nampirafy ary tsy hampirafy anao izany ry Rado Mba olona ny saina sy nandinika ihany ana dia tsy nahita fianarana loatra aza. Matokisa ianao Rado fa tsy hanao an'izany naoviana aminao ahy. Tsaronao moa lisy ilay tenao tamiko ilay mandeha hoe tsisy olona ilaza ny marina aminao izany eo, na manahoana na manahoana. Tadidiko mihitsy ay mandana ary sotary ianao. Za moa mba ho aiza araky ny irany tary tena inga hoe eto foana no mikialo anao lasa ary ahy bisou ela. Mahampalahelo aty lisy ty. Ary to lasa mangingina ho andry fa ahoana sa sirika le rive? Tsy haiko fa tena afafabeky izay resaka nataony tamiko teo izay Fa ahoana fatany angany fiarahana rosibary? Izy kosa aloha tsy niresaka momba an'izany fa tsapako ohatry ny mahamahana izany aky izy amin'ny fihetsiko Zany efa tena efa miezaka manafina aminy mihitsy. Dia ahoana? Hoajanona izany ny fiarahana amin'ny bary? Tsy mety izany Zany aky tena mahatsiaro fahasambarana izany rehefa mba miara-mirevy amin'ny bary toy ireny maly ireny. Raha tsy ho azondry amin'izany mihitsy. Ka dia ny fahaizandry manafina aloha ny tena vahaolany. Dia mba sy ho fetra ihany koa moa aloha ny fiarahana amin'ny bary fa tsy hoe isaky ny avy mirava miasa indry dia hifanao fotoana amin'ny Marina tokoa kizy izany. Amin'io anie rehefa tena miverina matetika mantsy izao ataondry izao dia mety haniraka olona anara-maso andry izy. Amin'izay fotoana izay dia eo indry no raisiny. Zany aky eo ihany fa tena mampanahy ahy koa Ninona ity mialy ity Fa ahoana ki? Ka tao mandeha any aminay any foana izy raha ny fahitako azy. Teo izao dia tratrako tao izy.
voalazan-drado aza fa hoe nanampy azy napiritrano mihitsy iziko. Za aloha dia efa mahamahana ihany vao nahita azy tonga sady tena mety hanimba zavatra marina iny a. Ny tena sarotra nefa dia efa mpinamana talohan'ny aranay sy rado ry zareo ka sarotra ny tenenako azy akia. Dia efa minoa andry fa ilaza tsy manorana any iny. Fa hono ahy? Ahoana ki? Iza ny tindry? Ny miaraka amin'ny rado sa ny miaraka amin'ny bara? Zany ve dia ampitoviandry kosa e. Zay sy rado angeke efa mataona ny mariny ny araka fa i bara ara mbola tsy ampy mbola nakory. Fa inona ny tindry olazaina amin'izany nefa e? Tokony mahay misafidy fotsiny ndrika. Sarotra be zany ronoro a. Fa ahoana? I bara any aza dindry fa efa manana mivady aman-janany. Saingy hoe tsy dia mety mifanaraka fotsiny ry zareo araka ny voalazany tamiko. Matetika koa izy roa no miady. Ary rehefa sorena avy any ny raika lahy dia mandeha any amiko dia matory any. Zany a? Zany anie mahatonga azy isotro lava io e. I rado indray hitako fa tena tia izy ary tsy sasatry ny manoro hevitra e. Tsy mbola afaka tena mirosa amin'ny fanambadiana nefa izay no izy mbola misoratra amin'ilay vadiny taloha dia tsy hitako akizy atao a. Mahay izy ndry miafina tsara fotsiny dia asio fiheverany tia mialy ty e. Dia ahoana nefa hoy indry izao raha tratran'ny rado ny fiarahana roa sy bara? Tsy dia asa ve kiny ahazo ara zany ny misy. Mahasika sady manao teny tsy zakany akiny rehefa tezitra. Tsy te ahita. Andao ary moa aloha hiasa e. Dia efa miomana ny vali tendry raha sanatrika tratra. Maneno ange izany telefaonina indry izany e. Eo ny indry fa mianta. Iza ki? Bary. Allô? Bonjour Ela. Efa ato am-piasana ka? Eny ary. Alainy lahy ty ahy zany. Aza. Andraso amin'ilay toerana fiandrasany lahy iny ary asa misy mahita e. Tsy aleo ve mividy dia any anaty fiara mirevy. Sady mba te hiodina kely koa. Fa tsy miandry hariva loatra. Ok ary, bisous Ela. Midira ary. Mekara ato aloha fa inona ary ty? Ka sao hita amin'ny vatinareo eoko. Midira rangaha fa tsy misy an'izany a. Dia hoaiza ary sika e. Midira fa za no mitondra ny fiara e. Any amin'ny toerana tsy misy mpanelin-gelina no alentsika. Bary a. Sao mba tratra ny vadinao amin'izao sika ka? Andro efa amin'ny enina anie zaho e. Tsy afaka mivoakontsony zany izy. Na izany aza afaka anao inona eo nefa izy e. Fa ny an'lahy zany tsy fantatrako. Ka efa hoe nisaraka izay ka inona indray e. Etsika no hijanona. Aleo le tsitsy ambonimbony eto fa ohatra amin'ny be olona mandalo ange eto zany. Ok ary. Tanterahako avokoa izay tialahy. Zany. Saona kisery? Marina mihitsy izay. Eto akia. Mety amiko ka sady mba somary mangingina koa nge eto e. Alohan'ny sotroina dia manao bisous aloha. Ao zay e. Diso manararoatra fotsiny eo. Matsiro sady mamy any izany olotry ny malalako izany. Fa ngaty toy izany koa moa ny vatinareo. Fa tsy mitovy. Matsiro kokoa ny angalarina. Ao ary, ao aloha sakafo ty fa tsy lozanao mirediredy eo e. Hoento ty ary. Ety ary. Dia andraso aloha hosokafako koa ny ahy. Tsinitsinina? Tsinitsinina ary. Sady ho amin'ny fitiavantsika. Dia hono alety. Ela ve zany dia tsy mba afaka mandalo matetika any amiko e. Tena mitady ho zatra amin'ny fahatongavanao any mantsy ako. Zany a. Inona ary ty? Ohatry ny tsy raisinao serieny e izy zany e. Sa manahirina amin'ny any an-trano? Zao e. Aleo aloha andeha amin'izao a. Azo atsy ho amboariko tsara amin'ny pirôko. Zany. Fa mety amindriva aloha raha indroa isan-kerinandro no mandeha any. Fa tsy mandeha any fotsiny kosa aloha fa matory e. Dia rehefa mirava miasa elahy dia afaka mandeha any dia mody any amin'ny valo ano any. Afaka foana ny bandy rehefa tsy mandeha tournée. Fa dia omany tsara fotsiny terrain filalaovana. Efa vonina ho any lahy zany isaky ny tonga any elahy chérie. Milaza amin'ny lahy telefaonina rehefa tsy mety ny andehanany lahy fa indraindray mantsy zokinay tonga mamangy ahaniko. Milamina izany fa haiko roa hita e. Mba afaka fahanginana letsy ary rehefa tonga any elahy. Fa le miala maraina loatra aloha tena manahirana sy mahakamo indraindray e.
Efa mifito izao. Andao moa hivadika ety afara dia mandeha sika rehefa avy eo e. Za koa efa saika hiteny hoe eny e, ndao ary eto koa avy dia taratra ny jiro ny fiaran'ny zalahy hetsiko. Bary efa tianao ary ho tianao. Azonao atao amiko izay tianao atao e. Merci akiseria. Tena efa mivalo aly izao marina. Aleo aloha diana haingana ny trano dia hamonjy any amin'ny rado. Dia aleo mboarina tsara ny volo sao misaritaka ka ho sirika eo. Zay. Aleo koa aloha sady mandeha no atsony nory fa sao dia ny atso azy rado ka traingo ny fikaka. Allo? Ahoana kiry noro a? Fa aiza ry izany e? Zaho avy andeha hody any amin'ny rado akia. Fa angamba mbola niaraka nareo sy Bary. Vao teo mihitsy izy nanatitra. Efa mivalo alina aneky izao e. Fantatro izany e, fa ny antony antsoko andry aloha dia sao dia ny antso andry izy. Tsy ny antso izy ka. Ok ary, izay ihany fa raha pito indray, raha sendra manontany andry izy dia mbola mivory sika. Eny re tompoko. Inona koa ary ty tompoko ty e, izay fa velomindry. Veloma ki dia bonne nuit a. Bonne nuit. Iza wa? Inona koa ary ty fa za ihany e. Ay ve, nataoko fa iza. Andraso fa ho avy. Tena izay le tsy vondrava ny fivorianay a. Tena reraka be a. Efa namasaka vela? Efa mivary sasany ane zao lisy. Sao hevelonao fa mbola amin'ny enina ary. Biso ary aloha e. Efa ninana ve zany elahy io e? Ka elahy ny teny tamiko hoe ho avy atory aty e. Dia ny andrialahy. Ay ve, aleo ary solo vetivety a dia misakafo tsika rehefa aza ela ary moa fa efa mankatsika be izy ao e. Elahy e. Dia mahazo tokoa elahy. Fa ahono ahy e. Ihinana marina moa zany ny tena fianarana ataony mialy. Araky ny filazany tamiko aloha dia toa hoe manao siansy marina ao ny anontolo ary any izy. Zany ve tsy nikasika ny fikaroanan-dranomasina? Ie, tena izay mihitsy ka. Fa hitako hoe tena nezaka mihitsy mialy iny a. Ka izy koa ane manan-katao ny ray aman-dreniny dia inona moa tsy ahavitany an'izany? Diso ny fijerinao ry lisy a. Fa zanako olona tsy dia makaiza loatra izy. Zany? Fa manana fikirisana tsy mikaroko kosa. Voky le tsy a. Fa angary efa ninan-tany ianao no sa... Ohatry ny tsy dia azo azoko ny laoka nandrahoany lako. Dia ohatry ny tsy dia mety tafiditra ny sakafo. Mahazo toa elahy e. Mahagaga indray zany a. Tsy misy inona kiseria. Mba tsy mahinana fotsiny a. Ary tena maimbo labera ane lahy zany e. Fa nisotro labera ve nareo ary taizy e? Tao ampiasany e. Nanomana fankalazana ny 20 taonan'ny orinasa mantsy izay dia mba mividiana ny talenay revikely tao e. Zany ve no emme? Izay mihitsy mba tsy laitrako aminao ty ka. Ty tsy fitokisanao alavy ty. Izay no mariny. Hafahafa zany a. Fa olo aletsy. Elahy ty mo tena ty ahy. Fa inona ny mahatonga anao hiteny an'izany? Valy fotsiny aloha ahy. Aoka tsy valy teny miatsara velatsy a. Fa inona nefa no antony? Mba manontany an'lahy fotsiny ahy e. Tsy azoko. Inona indray no mbola hamaliko an'izany? Matoa miaraka aminao dia satria tiako ianao. Fa ny manahirana andray dia tovariana loatra amin'ity asa soratra ity elahy. Adino lahy mihitsy ny fisiako. Rehefa mahazo izay miresaka amin'ny namany laza elahy dia tena marina ve zany e? Fa inona nefa ny dikan'izany? Sa tsy matoky atsony elahy na mahita bandy hafa miaraka amiko? Tsy voatery ho zany e. Nefa mety ho izany ihany koa. Rado a. Inona daholo ny dikan'izany? Tia anontany anao fotsiny a hoe tena tia tokoa ve ianao sa tsy tia? Tiako fantatra izay e. Izay fiheveranao azy mety daholo e. Atory fa tsy azo koa izay tianao tongavana amin'izany. Izay eny mahavoanao e. Rehefa tsy matory aty a lazaina fa somapiditra lehilahy hafa any. Matory aty a ilainao vaniny. Tsy haiko tsony e. Sa sao dia mba te hiaraka amin'ity mialy ity koa ary ianao? Mialy? Sady izy raha teo koa ne manam-pahaizana e. Izay na baka ary tsy ananana. Aza mba ny zanak'olona tsy maninona any no tenenan-dratsy a. Avelao ary zany aloha janonany zany. Sady avelao koa zany ho any fa ndao atory. Matory aloha ianao e. Za mbola anohy an'ity tonokaloko ity. Malahelo fotsiny raha maneho fitiavanao anao nefa ianao manao tao fahatany any velany any.
ianao ne niteeritreritra an'izany nahirana anao ne zany raha tratrako ianao atory aho fa tsy azoko izany ka tsy lisy sonoro ve nitazako miaraka iny tena izy mihitsy ireny ka ary andeha ho aiza amin'ity andro efa toandro be sa tsy mody fa misakafana amin'ny hotely ary ohatrany mahamana be izy roa izany aleo rangahy rako izay alehany mino fa mety ahalalako zavatra izao raha reny resaka rado ireny io fa nivily ao amin'ilay hotely tena hisakafo ao izany izy roa vavy aleo aloha rako ihany ary tsy ilay fiarany rany lisy nanatitra azy tany an-trano ve io mijanona io tena izy io marina ary mifanao fotoana miaraka amin'io aty mihitsy izany izy roa reto iny faniditra tena marina ny eritreritro tena mipetraka eo amin'ny latabatra misy azy roa ilay tovolahy fa inona ary ny dikan'izao sa ve sipany lisy ty banty inona ireo no ataoko hoe tena ampiandrado mampalahelo ahy izy nefa amin'ny fomba hoana raha izany miditra ao avy teo fantany na eritreretiny hoe nasaindrado mitsikilo azy ery tovolahy izy avy natsoinao tompoko aviany elahy eny tompoko maika be angaha elahy sa tsy dia maika fa zaho misy zavatra mpanaoviko an'la vetivety hitany lahy ireo olona telo misakafo eo ireo io ambosaka laberan'ny veran'ilay vehivavy io ve io mihitsy ka dia ahoana ty omeko vola 25 000 elahy dia misakafo anao dia eo amin'ny olona tabatra akaikindry zareo eo elahy no mihinana dia inona no ataoko nefa enohy daholo izay resaka ataondry zareo indrindra izay resaka ifanaovan'io lehilahy io sy ilay vehivavy manao akanjo bafotsy io azony lava izany azoko tsara ka mandehana ary dia inona no vidiko amin'ny tovolo ty nefa izay tiany lahy tsy maninona nalany lahy daholo azy iny tsy maninona dia hitany lahy ry toerandry hitako mihitsy io ka andrasako eny lahy zay eny ary lasa ary eny ary nanahoana le ty voky tsara ve lahy saotra fa tena voky dia nanahoana nefa eno lava eny resany raha ny fahitako sy ny fahazahoko ny resaka zareo teo iny indrindra ilay olona anankiroa ny teneninao iny dia ohatra ny olona mifankatiry zareo fa ahoana koa ny tenena lahan'izany ka mifampiantso serizy roko dia mifanao elahy dia rehefa miresaka amin'ilay zazavavy iray ilay tovolahy dia miantso azy hoe zany ve fa anysaika adiniko fa ahoana lesy fa talohana andehana ilay tovolahy dia navatra azy ilay zazavavy hoe miandry alany an-trano izany ara riva amin'ilay ora mahazatra ary tsy mifampitonona anarana very zareo tobaro no anaran'ilay tovolahy elahy angamanana telefoniny manana ka azony lahy omena avy eny no malalahy dia afaka mifampiatsika tsy olan'izany ka dia zaho ary raha sendra mahita azy ireny miaraka elahy dia bipeo na andefa surapailo moa dia izany miantso ao fa bipeko aloha ny telefonina anao dia amin'izay azonao ny numako io ny numako dia oke lahy tsy teniteny an'izany amin'olona fa nga olo tenao iny tovolahy iny amin'ny manaraka mbola ho lazaiko an'lahy tia misy kado an'lahy dia misaotra ry tovolahy eny ary fa misaotra betsaka saika adiniko miala le tsy no anarako ay najoro kosa no anarako misaotra ary veloma ilahy veloma ary miala dia mandra-pione fa dia inona ny mahavariny fa ay ve lisy ndriko ki manaitra fa izaka iny bandikely ny resaka tamindry teo iny tovolahy mpiretanana aminay ki iny dia sendra ny fanena teto zahay dia nangataka vola vidianana sigara tamiko teo le riko ka ho aiza amin'ity andro mafana sady atoandro be tindry tena dia niody mihitsy azy ao ka fa mbola nisy zavatra kely nataoko za kosa ki tsy tafody tsony fa mbola nisy zavatra tsy maintsy mivitana tany ampiasana dia voatery ny sakafo taty amin'ny hotely izay sinory fa raha riva indray vao mody fa rehefa inona moa izany ndre ny mody any amin'ny rado dia rehefa inona koa ny matory any amin'izany trano fanandry izany matetika aloha ny matory any amiko
fa arakaraka no atoriako any amin'ny rado. Fa inona koa ny dikan'izany? Dia mba mandeha any amin'ny driva zany izy na matory any? Sarotra beka izy zany sady manahirana amin'ny vavan'olona koa. Rado ane mbola vadin'olona dia ahoana no anekeko azy atory any amiko? Rehefa manana azy dia izany matory any aminy. Driva zany tena tsy miaraka amin'olon-kafa koatra ny rado Maninona tsara hoe sao dia verindrifa makorela ary ana mpivarotena ka zao lehilahy rehetrarehetra zao hiaraka amiko daholo. Tandremo-kely ny vava ary mialy Zaho kosa ve moa dia niteny an'izany tamindry ka mifanontaniandry ohatra ny hafaafako. Mba fanontaniana tsotra tahaka ny fanontaniana ihany no napetrako teo. Fa zao ry mialy na tsy manana bakatoanareo azy mba misaina ihany fa tsy arak'izay fiheveranareo azy. Tiako ane iny seriko iny. Fa inona ary ty? Aza misindoatra ohatran'io kia? Ka tsy azo kosa ane izay tindry atongavany. Lisy namako ndry, namako rado, mpinamana sika telo mianadahy. Tsy tokony hiary ve ara sanatria ka misy rivo mahery mitady androdana ny tilikambo mpitiavanareo? Adidiko izany amin'ny maha-mpinamany. Aza omendry tsiny mihitsy matetika mandalo any amin'ny rado fa tsy mahatratra ndry. Miresaka zahay ary miresaka ny momba ndry. Ny resaka ataony amiko sy ny fihetsiny no alalako fa tia ndry izy ary tena tia. Tsapandry aminy ve zany? Eny tsapako izany. Olo tiako ane rado Efa ela ny niaranay satria efa ho 5 taona izay. Fantatro ny heritsainy ary tsapako koa ny fahaizany mandefitra amin'ny ara-piasany zavatra mampifamaly anay na tsy mampitovy hevitra anay indraindray. Fa ny olana dia toa sary-piaro amiko loatra rado. Toa tsy nanana fitokisana mihitsy ahy. Ka tsy izay ve aky ny fanehoana fa tianao ny olo tianao? Inona moa no tokony sary-piaro amin'olona tsy tiana? Eny marina key zany misaotra indry tamin'izay nifampiresantsika teo fa misy isaintsaina izay Zao namako ndry matoa sany resaka ndreny tamindry. Aza raisinao zavatra hafa kia. Zay fa ilozako aloha ndry sady efa mitaka ny anoanako. Veloma keny amin'ny rado any Eny ary kia tonga ko any amin'ny any aky izay veloma ndry. Inona ary ny dika fanontaniana tiany mialy atao ty? Ary mba tsy hitako koa izy teo iny Aza hitako sanatria ka tazan'izay telo mianadahy niarany sakafo teo. Zay voaloza marina. Satria dia indroa aho zao no hitany niaraka tamin'ny bary. Mety izy mihitsy koa aza angamba no miresaka any amin'ny rado any matoa izy nanao resaka toy ireny maly ireny. Aza mba tratrako moa fa ataoko mahita ny tsy fahitany. Tena tsy hitako tsony izay ataonao Lisy Fa inona foana nefa ny dikan'izany? Ary tao masika Ka isaka ny tonga sy miditra ato amin'ity trano ity dia tsy misy afa-tsy izany. Tsy mba misy resaka hafa ohatr'izany ve? Fa inona nefa tsy ianao tonga ny fahatany ity omeo fanazavana fotsiny ary aloha amin'ity ianao tsy fantatra mazava amin'izay taonao ity. Inona no azavaiko aminao eo Ny anao tao tsy misy resaka afa-tsy izany kosako. Za ihany no hitanao fa ny ataonao tsy mba fantatrao akory. Inona no ataoko inona Ka reo tanora sy ankizy vavy mpiara-mikambana aminareo reo ity mialy tonga isaky ny mietika aty aminao. Inona daholo ny dikan'ireny? Sery Lisy sao efa ho lasa dala ary tianao ty Lisy. Fa ianao mampiditra lavany mialy isak'izay mietika ato trano no endry. Izao no teniko aminao ary mbola veritry indray. Tiako ianao na dia tsy fantatro aza izay ataonao any velany any. Izao anefa nitsarovina Lisy. Mbola tianao matombo teny tsy miaranao toy izao. Fa rehefa tsy tianao intsony na tsy miaraka intsony tsika indray andro any dia tsoriko aminao fa tsy atezitra intsony na dia ho tapitra eraka aminao daholo aza ny tovolahy rehetrareto Tsy rahako izany sady mbola indray andro koa izany fa tsy izao Za aloha izao miaraka aminao dia masika raha misy olona mitady andrebireby anao. Eny ary ho hitantsika ihany moa izany ny toiny. Dia hifankahita isika izanyko. Mba anakay zary miaro ny tsy hitahita tsony tato ato. Zava re dia mety ho nilany Lisy vaniny tany tokoa izy araka ireny resany ireny. Nefa dia tsy nisy mpinamana toa azo mirahavavy hatramin'izay. Toa mahatsiaro amin'ny mialy aho izany. Lisy anefa ity tena misy fiovana be mihitsy. Tena mahagaga koa dia isaky ny mandeha mamonjy azy any an-tranony dia tsy trahatrako foana izy. Matetika azy izy mitezitra amiko hoe tsy mino ny aho fa mandeha manaraka sy mitsikilo azy nefa tsy mahatratra an'izay lehilahy miaraka aminy akory. Ny asako aby ty marina ny tena tsy milamina. Inona re no ataoko hoe mba hahalalako ny marina? Alona nga hiantso any mialy
io fa mandeha ny telefoniny. Allô? Rado, manahoana ianao? Salama tsara ary mialy a. Ka inona ny vaovao e? Tena mangina be aty. Mananao dia miantso hoe to tsy tsaroanao tsony fa misy olona iray ty ahitanao aty a. Aiza kosa e? Mbola misy zavatra kely nandraikitra dia izany tsy nandalovako e. Tsy maninona raha ohatra ka mbola sahirana ianao hoe betsaka ny zavatra manahirana dia mba te hifampizara aminao fotsiny a sady misy tononkalo anankiray nisoratako anao anie ato e. Marina ve? Eny e, sady tsara be a. Ao ary fa ho avy ihany aho e, rehefa avy eo ihany. Tsy manery anao nefa ary mialy a. Sitrapoko matoa mandeha fa aza matahotra Rado e. Eny ary fa dia miandry anao ary a. Yo. Fa inona no tsy metimety no lasa saina toy izao ndry Lisy a? Tsy fantatro kiana fantatry Rado ny fiarahana isibary na ahoana fa tena hitako manao resaka tsy zaka izany izy. Fa resaka tsy zaka ahoana koa e? Saondry kosa ary ny mahana-tsenjehany eo. Fantatro foana ki rehefa misy zavatra mampalahelo na matezitra azy a, olo tiako anie iny e. Fa inona nefa izany no antony e? Sao dia mba misy mahakobo kosa ary ty fotoanandry matetika amin'ny bary ity. De tsy io anie lefa nilazaiko tamindry foana hoe sy fitandremana ihany e. Izy kosa aloha mbola tsy mivaky tamiko ny fiarahanay fa tsy misalasala amin'ny tena izy raha fantany izany ka. Dinina fotsiny izany. Mampanahy ahy dia tia mialy ity. Mialy? Fa maninona koa mialy? Ka tamin'ilay sika avy ny sakafo omaly atoandro iny aky dia nahita azy aho teo ampitan'ny hotely ny sakafo-anantsika teo a. Dia mieritreritra izany ndry fa izy no miresaka amin'ny Rado? Izany mihitsy. Dia inona nefa ny tombotsoany amin'izany raha andeha ataontsika hoe hitany na fantany fiarahanareo? Ka ny tsy fantatry indry anie ry Noro dia izao e. Hoe ahoana ke? Tena mpinamana tsy mifakafo mihitsy izy mianadahareny. Mandeha matetika any amin'ny Rado mihitsy azy mialy indraindray amin'ity resaka tononkalo sy boky avoakany tiako. Mety ho marina ihany aloha izany e. Dia inona nefa izao no ataondry raha sanatria ka fantany izany? Inona moa kiny ataoko eo fa dia miandry izay ataony a. Tena ohatran'ny mankaleo akoho mandeha any aminy any. Tsy misy resaka fitiavana mihitsy fa dia gidra foana isak'izay miditry ny trano. Tena leo aky a. Ka maninona nefa raha ajanona amin'izay aloha fiarahana amin'ny bary e? Tsy any aloha izao ny vahaolana e. Tsy azoko. Izay alalana ny mitady izao resaka izao any amin'ny Rado aloha no tsy maintsy jerena sy fantarina. Tsy mbola te hisaraka amin'ny bary aky a. Izany ve? Tsy fantatra ny aky izay afaranay sy Rado e. Ka ahoana no tadiavindry hisaraka amin'ny bary? Sady voasipa 25 ans angekiny aty e. Zao vao manomboka hiditra ao anatin'ny fitiavana. Ka tsy azoko anie izany izay tiandry hatongavana e. Malahelo ndry fa fantatry Rado ny fiarahanareo? Izany tsy milaza hoe fantany. Eny ary e. Tsy te hisaraka aminy ndry nefa tsy te hisaraka amin'ny bary ihany koa. Raha izaho aloha ndry dia manao safidy tokana e. Samy tsy misy ho avy ndry ne izany izy roalahy e. Rado a mbola misoratra amin'ny vadiny taloha. Bary manambady ara-dalàna. Tiana ny dikan'izany. Tiako loatra ki Rado a, satria raha tsy izy anie tsy toy izao e. Nefa i bary kosa mba mameno ny banga amiko. Sady mba libra bebe kokoa e. Afaka miaraka amiko amin'izay tiavako azy izy na dia eo aza ny tokantranony. Izy koa anie mitantara amiko fa toa miady lava hono izy mivady. Izany ve? Indraindray aza amin'ny 10 alina izy miantso afa hoe roa amin'ny vadiny hono dia mandeha any amiko. Mampalahelo aky izy a. Ho lasa adala amin'io ndry raha tsy mitandrina e. Mbola veriko indray mandeha fa mahaiza mametraka safidy tokana. Izay alehany any aky alehany a. Ndao ary fa ho hita teoko. Aiza ary Rado toa mity izany varavarana izany. Sa mety lasa nivoaka angamba izy. Nefa ny varavarankely no mivoha daholo. Aleo eo jereko atsy ambadika atsy. Ie, io mipetraka manoratra anaty zaridaina io tokoa izy. Dia izao ve izany no andanin'ny androny? Inona reny dia nahatonga ny Lisy hanao ireny zavatra hitako ireny? Sa ve no raha tsy mba afaka mitondra azy mba mivoaka na? Aleo anontaniako moramora izy fa za koa no toa lasa saina amin'ny zavatra tsy fantatro etiko. Tena lasa lavitra be anie izany aingam-panahy mpanoratra izany e. Mialy. Anga efa ela be no tonga teo? Efa ho adiny indray. Aiza kosa e. Mipetra aloha ary. Misaotra. Fa efa ela tokoa ve aloha mialy no tonga teo e. Laingako izany fa vao aingana teo any tonga e. Inona ary ty?
fa de jeninao tokoa ve no nahatongavako teo e? Variana loatra de tsy henoko. Ka inona ny vaovao mialy? Raha tsy natsony ianao de tsy nandalo a? Misaotra tokoa aloha tamin'ny finiavanao ny antso ahy. Be loatra koa ny zavatra karakaraiko de toa tsy nanana fotoana nitsidihana anao sy ny asa soratra. Zany a? Na de tiako azy io asanao io. Asa soratra? Ie. Asa tsy de asian'olona lanja loatra nery mialy izy io e. Saingy asa tiako sady ankafiziko na de zany azy. Sady asa natoy zao ahy ihany koa e. Ny tsy tsapan'ny olona nefa de raha tsy misy ireny mpanoratra ireny de tsy misy afatra voapita mihitsy eo fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Marina izany e. Raha ny olona no tsy mametraka lanja sy asinanareo mpanoratra de aza malahelo ianao rady fa na de zavaboary aza ny taranjy anarako de za kosa tsy mba amin'izany. Tena misaotra ary mialy aho. Ka inona aloha ny antsoinao ahy? Ohatrany de manana olana izany ianao ko. Andraso alaiko fa misy tononkalo asaiko vakinao e. Ato anatin'ity dimitry ity. Asa moa efa mba vakinao ihany izy ity na tsy a? Andraso fa ato amin'ny pejy 7 ato izay. Izy ity eto. Ao angevako io de ho azonao tiako ambary e. Tia mitondra lohateny hoe satroko ty? Ie, io mihitsy a. Vakio ary. Be ny zavatra ao an-tsaiko rehefa injay ahitanao. Satroko foana rery aiko tantaraina aminao. Voninkazo raina lazo, satroko lazaina anao. Anganoremba sendrareko, hira kely no tendreko, satroko lazaina anao. Zazakely mena vava, mahate hanongo lava, satroko lazaina anao. Trano rava sady may, teny ambanivohitray, satroko lazaina anao. Sarindreniko fahiny, sendra hitako ankehitriny, satroko lazaina anao. Lay sika tratrariva raha nijery any tritriva, satroko lazaina anao. Zany lay fangitakitako, fony ianao vao no hitako, satroko lazaina anao. Ny fideran'ireo sakaiza, ny endrika ao atraizatraiza, satroko lazaina anao. Ny fangatahako miavaka ho anao rehefa hivavaka, satroko lazaina anao. Satroko zao ho tantaraina aminao. Kanjo lalina raha avako fa voafatotra ny vavako. Nahoana reny tsy voalazako, feno angamba ny fitiavako, ka orika mangina ihany sisa nilazako izany. Zay, ahoana ny fahitanao ny fomba namakiko azy? Eny e, azo atao hoe mety ihany. Fa ny lantom-peno mbola tsy de ny loatra. Raha sainao mamaky tononkalo ohatr' izao foana de mety ho lasa mpiantsa tononkalo a. Ka tsy voatery izao anie no mampiantsa anao fa na tena rery azy anatrano de mety e. Tsy mitovy kosa izany. Fa ahoana e? Hafa ihany ny miantsa azy eo mason'ny mpanoratra. Fa inona nefa ny antony nahatonga ny rado ampamaky iny tononkalo iny e? Marina fa tononkalo mpitiavana izy io raha ohatra ka nodiny any mialy. Saingy tsy izany no tiako hatongavana fa izao mialy a. Fa ahoana kay? Tena betsaka ny atsaiko e. Betsaka ihany koa ny ahako mikasika amin'ny fiarana stylisty. Tsy tiako tantaraina amin'olo-kafa nefa izany afa-tsy ianao rery. No nitoetranao de hitako fa mifanaraka amin'ny tononkalo ny soatako io izao zava-misy amiko izao. Ny marina kokoa izany de manomboka kivy amin'ny fiarana stylisty aho e. Ianao nefa namana akaiky azoko ifampizarana mikasika an'izany. Fa inona nefa ny fiovana hitanao aminy kosa e? So de injehiny eritreritra fotsiny ianao? Mahalala ny tomany teretsetroka sy ny tomany terepitiavana ary mialy a. Miova be ilisy. Tsy ho vitako ny tantara amin'ny antsipiriny aminao fa marary ny voka mila olona azoko hitantarana an'izany aho mba hanasitrana azy. Tsory amiko ary e. Manao sipa ve izy sa manao ino? Zany fahalalako azy e. Saingy mbola tsy hitako porofo mivaingana kosa aloha hatreto. Ka zaho kosa ho anay vehivavy tsy tokony hitenina ilaza zavatra toy izany raha tsy mahita porofo mivaingana ianareo lehilahy. Eny e, manaiky an'izany a. Rehefa feo io porofo io de aza matahotra ny miteny. Tsory ny marina fa rehefa tratra toy izany zahay de tsy afaka mandafa avy de manaiky. De anjaranao sisa ny manome safidy azy. Ka izany lazaiko hoe porofo tsara aloha e. Tena marelo amin'ny zavatra ataony ary mialy a. Saingy tsy hitako kosa aloha izay fomba hatratrarako azy hatreto e.
ka izao ary raha sanatria ka manao sipa tokoa izy dia hoanao izy ianao izany hoe misy olo-kafa miaraka aminy dia inona no ataonao dia omeko safidy izy na izaho na le olona dia raha manaiky izany izy fa niaraka tamin'ilay olo-kafa nefa mifona aminao fa mbola tianao dia raisinao ve mialy a tsy fantatra fa tena ty azy any ahy izao io fahatsoranao be loatra sy ny fandeferanao matetika aminy io no tsy mety ka tsy azoko mihitsy ny tianao tenenina marina fa vehivavy no miresaka aminao saingy izao rado eny mianao anao fantatro fa manana ny marina ianao raha ny aminareo roa ny jerena nefa kosa matetika ianao no manaiky diso sy mandevitra trano tsy mety izany ka inona ary ny tokony ataoko lasa manararoatra anao ne izy eny marina fa ty azy ianao fa tsy dia tokony asehonao mivandravandra kosa izany lasa miseho matoko tena be iziko eny mety ho marina tokoa izany tena marina izany rado izany no mahatonga azy anararoatra anao tahaka izao ka inona ny fanampiana azoko atao anao ny mba hitenenanao azy rado vao maly ane izay ny tafaresaka ny momba anareo roa satria nifankahita ve nareo nifankahita tokoa izay maly atoandro fa fangatsy ny lazan'izany taminao izy ka izy ara tsy natoro taty amiko ka hoana moa no alalako an'izandry mialy tena marina izany le resaka nataony natsory tamiko hoe ny fanao fotoana atorany amin'ny lisy bary mampalahelo aty raha to lasa saina fotsiny re ianao ry mialy dia inona izany resaka ny fanaovanareo roa nanadiady azy mikasiky ny momba anareo roa toy izany voalazanao teo izany fa resaka be ny navaliny resaka ahoana ry mialy sao dia iveriko fa makorela hoana izy ka izao lehilahy rehetra izao iveriko miaraka amin'ny daholo tena hitako ho tezitra izy aloha izany fa saingy mody mba nambambariko teo fotsiny ny saina eny ary aleo fa za miatrika azy miala tsiny indrindra ry mialy fa zay ny tena niatsoko anao miala tsiny raha nanelingelina anao ohatry ny malahelo be any enao izany ahoana kosa moa ary mialy ny tsy alahelo tsy zakako izany hoe za mity ary sy manampy azy arak'izay tratrako nefa izy manao ny ataony any ivelany any famonoana kolakaly izany ry mialy marina izany rado ao fa hiezaka anara-maso izay fetsiny manomboko izao andraso kely aloha fa misy miantso allo manahoana joro misy vaovao ve miaraka amin'le olona homaliany ve eny ary misaotra anao rehefa avy eo tsika mifampiantso mialatsiny re rato fa somary nanapaka ny resantsika teoko tsy manina ka nisy namako teo anamiko izay mantsy any izao ny teniko aminao rado aza mbola manova fihetsika aminy aloha rehefa makaty izy ho hitantsika eo ihany ny marina mikasika azy eny ary matokisy rato fa tsy hamelana ho irery amin'izao olana mianjady aminao izao anampy anao foana misaotra mialy andao aloha ary moa hiara misotro zava-pisotro kely sika dia omeko lalana andeha ody ianao ndao ary i mialy ty miantso aty allo ahoana mialy afaka mivoaka ve ianao izao efa ho amin'ny fitoro arivana izy zao mialy aiza ny mbola afahako mivoaka amin'izao nefa raha tia hitany marina ianao dia tsara ny mandeha aty fa mikiasika any lisy ve aloha izany izy indrindra aza tara fa so votsitra eo indray miandro ianao eto ny lomposta izany eny fa ho avy aho zao dia zao ihany fa hametrapetraka ny trano amin'ny mpiambina dia ho avy ihany ajanonetsy ny fiaranao dia andao aingana fa ahoana ry mialy fa aizy lisy tsy ndrio tsara aloha ny fonao rado ary aza taitaitra fa so hanimba zavatra fa ho aiza nevitsika ndao moa aloha aty amin'ny obary io no andehanantsika io jereo tsara ireo olona misotro ireo hitanao ve fa tsy lisy ve io ary iza itovolahy miaraka amin'io baro no anarany dia izany hoe sipan'izany hoe tovolahy io eny mety ho izay nefa mety ho mpiara-miasa aminy na mpinamana aminy koa fantatro daholo raha ny mpiara-miasa aminy tsy izy io ka jereo angery mialy tsy efa odimy ve ny tavoangy nalabereo mbola tabatra ny zareo io tena tsy napozy io
lisy tena mampalahelo ny toetrany mpamitaka mpandainja rado a tena marina e tsy maintsy miandry izay ialandry zareo teto tsika amin'izay mazava amintsika kokoa ny tena marina na mpinamana fotsiny na tena miaraka ary zareo tena tsy te eo ana amin'ny tsony ary miala tsy mety izany fa tsy maintsy tena miatrika marina. azy ianao e everino kanosy ianao raha tsy samy teny azy iny fa andery zareo andao aloha sika ialeto dia ery lavidavitra ery no mitazana azy tsy naposiko tena mampalahelo ahy rado jereo ty izy fa mangovitra be nefa dia olona matanjaka be io tena tsy vanina marina raha indrery lisy tsy arakaraka ny tena laoko ny vavany tokoa no ahalalana ny olona tena efa maman'ela izandry mialy jereo fa mbola misy labera maromaro ihany koa nentin'izy vao mito anaty fiara iny andao sika aloha hitra ny anaty fiara dia arahantsika avy ao ariana izay alehany andao ary rado a resy ve ianao e resy ny lisy bary ianao tena resy ary mialy resy ary satria nety tamin'ny foko manontolo fitiavana feno sy madio ary heveriko fa ampy no nomeko sina tolotra any lisy nefa izao ny navaliny ahy ny tsy fantatro dia ny antony mahatonga azy anao an'izao famitahana lehibe amiko izao mialy eny e tsaroko ny ten'ilay vatiko rehefa namitaka ihany koa izy taloha hoe tsaroako rato fa tsisy olona ilaza aminao ny marina izany mihitsy tsy dia niraisiko sy nasiako lanjany akory izany taloha saingy izao fa tsapako ny avesany ho teny olo mialy tsisy ilaza ny marina izany tokoa ny olona e mialy a ahoan'izay rado a misaotra tamin'izao fanampianao azy izao indrindrandrindra ny ahitako ny marina hay izany rehefa tsy matory any amiko lisy dia mampiditra olona toy izao ety amin'ny tranony tsy maninona fa tranony io izy ho nahita sy manofa azy manana zo ampiditra an'izay tiana ampidirinao izy andao sika ialeto mialy a tsy te hita na dia nendrika io trano feno famitany io azy tsy te hakasara-tsaina akory izay ataony zareo andro any alina andao ialeto mialy tsika rado a fantatro ny avezatry ny fahoriana sy ny alahelonao andao ary ialeto e tsy hitako anefa izay hanampiananao amin'izao ory izao satria efa ho amin'ny sivioralina ane izao e eny e manaiky an'izany a matokony fahendrenao ary rado a ary mino aho fa ho hainao ny ametraka amin'ny toerany ny alahelo sy ny mahaolo ny asa soratra anao endry mialy enganeka ny mahaolo ny asa soratra tokoa no hibanao amiko amin'izao alina izao misaotra ary mialy a andao ary aloha ateriko mody ianao dia asianao manaty trano mpiambina rehefa avy eo etsy amin'ny ilany ianao fa ao hitondrako ny fiara e mahay mitondra fiara ngay mialy sambatra izay manana fahasahiana ka mampiatra izay ny anarany anavotany namany amin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao eny fa na dia tsy zatra aza mifono evidalina ka sy takatry ny saiko reraky ny jalopity izany tiana olazan'izany ry mialy tamin'ny premièrannée aho no nianatra fiara ary manana fahazondalina ny amin'izany ay saingy hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mbola nitondra tsapako anefa fa mavesatra ny zavatra hitanao teo ny sainao ka lasa ny fo no mibaiko fa tsy ny sainy tsony dia aleoko aho no miatrika ny familiana mba hahatonga antsika soma tsara toy izay ianao eny fa na dia mety hanadino azy a eny ary ity ary ny lakiny ny fiara dia mitandrema ihany nefa ry mialy a ndao ary lasitsika allo manahoana ianao salama tsara fa elamy manahoana e aiza ianao izao mbola matory le tsy andro tsy fiasana nge androany lisy a dia eona aminao a afaka makaty ve ianao izao ka hitan'lahy mbola misy mpiara-miasa aka eo fa amonjy mariazy ny namany izay fa ahoana e ary toa hafahafa be nge lazany fa misy inona e marary ahy marary fa marary inona ka manina nefa tsy manatona dokotera ianao e ka efa namonjy dokotera ny aho e izany no nahalalana fa marary aho tsy azoko lazao ary lisy ny marina marina inona nefa e aretina vokatry mifiraisana hono mazo ahy fantatrao anefa fa
izaho dia olona tsy mba manana an'izany afa-tsy hainao rery no lazain'ny dokotera tamiko fa mety miaraka amin'olo-kafa hono ny olona miaraka amiko ary zany no mamindra aretina atao amiko mijaly ary izy satria akoatra ny fahafambarakako tamin'ny dokotera dia malahelo ny zavatra ataonao amiko a lisy a lazao amiko ny marina nahoana any dia nofitahana maninona ianao no tsy miteny nahoana no mitomaniko eo ianao izaho anie tsy milaza hoe manao sipy ianao hoe manontany ianao fotsiny a raha marina zany ay tapaly marina ny telefônina allo aloha atsokony mandeha allo fa maninona ianao tsy mamaly ahy Lato malahelo anao a nandainga taminao fa misy olona niaraka taminao ve zany Ie tam'le zanangataka fialan-tsasatra iny dia nisy olona mifanadala tamiko fony izaho mbola zaza tonga tany ambanivohitra ihany koa izy ary tsy fantatro fa nanaiky niaraka taminy a dia mety ho izay zany nahazoko ny aretina mifona aminao ary rato zany ve ny tena marina zany marina rato efa ela be ne zany lisy fa tsy misy olona hafa miaraka aminao eto an-tanàna tsisy rato zany bary zany miaraka aminao ve izany sa allo allo tena novolondray marina ny telefôna Andriamanitra apio mba hitondra an'izao fahoriana menjady amiko izao aza ho velo resy ny fakofinao aza velo resy ny fitiavana ihany koa andrasa aloha atsokony mandeha allo lisy mangataka mba hiaino ahy ianao nahoana no vononao ny telefôniny mila miaontsika izao dia izao lisy a tsy rato tsy hoany a tsy te ahitanao ahy tsy te iona aminao koa dia ho atao an'izay zany ny fitiavantsika miandranao ty-antrano a zay a nandignana foza efa ho ampidimy taogno zay fa maninona tsy miditra ianao fa miandry ao velany ao lisy tsy vahina akory ianao ato ka miandry ao ampandrosoana fa tompony ianao miandry izay fanazavana avy aminao ary lisy a miandry ianao teny a maninona tsy miteny ianao inona dia nahatonga anao anao toy izao a valifaty valifaty fa maninona nefa ano anaovanao valifaty inona no raha tsy nataoko anao no anaovanao valifaty a ireny sorehetra nataoko anao reny ve lisy dia valifaty ny setriny rehefa mahita ireo namanao ireo ianao dia adininao tsy asianao dikany mihitsy a indrindra moa fa ireo fipiray fikambanana aminao impiry moa zary rato ny mba miangavy anao hitondra mitsangatsangana nefa dia mbola tsy nisy zany hatramin'izao indrindra moa fa iny mialy mialy to tsy misy lanjany sy dikany aminao mihitsy a rehefa tonga ato iny dia aleoko miaraka amin'olo-kafa dia zany be no ilazanao fa tokony hamaizana ka hanaovana valifaty amiko diso ianao lisy a tsy marina zany indrindry mialy tsy haiko ry rado a dia eritreretinao zany fa miaraka amiko izy tena tsy naposiko misaotra tamin'ny valifatinao nataonao tamiko dia mandra-pahoviana nefa zany ny valifatinao amiko lisy rehefa tratranao amin'izay olona miaraka amiko a dia vita eo ihany koa ny valifatiko na dia nanao ireny aza dia tianao foana saingy nataoko ireny mba hatsapanao fa misy aho ary tianao tia hoe ianao endry rado dia tian'ilay atao hoe bariko zany samy itenenanao hoe tiako ianao na zana izy dia inony zany no itenenanao ny tia lazainao ahy ary inona koa ny tia tenenanao aminy tena marary ary lisy a tena mamitaka tanteraka ianao hay ianao moa dia tia amiko isan'andro san'andro io dia efa navita izay nataonao tany nefa zaho aty tena tsy zakako izao hoe tena marina tena mifona ary rado a mbola tianao anie ahy tsy amera zany tsony ary rado a tena marina tia ahy ianao tena dia ahoana ny mbola tianao ahafahanao milaza fa tia ianao lisy ahoana ny mbola ahafahanao mitia tia diso zany resaka fempifantaram-belatsia fotsiny zany dia tsy atoky atsony koa zany ianao rado tsy manana fitokisana azoko menanao mihoatra zay taona ny ratsy izay ary lisy tsy hanana 5 taona vaovao indray mbola hitokisako anao ihany koa
tsy vitako tsony zany. Inona tsy nataoko taminao? Vina tsy nananatra anao. Asa manao an'izany Rado a. Tsy anao dia nandefitra sy nanorony tokony ataonao. Fa ny olona sasany miaraka aminao kosa, izay miaraka aminao any dia tsy anana an'izany izy. Tsy vaky loha aminao mihitsy izy. Ny vatanao no ilainy aminao. Rehefa azo zany dia ampiary izay. Nandritra ny alina nalalako fa miaraka amin'ny olona hafa iny ianao dia niary tamin'ny tenako Carlis. Nanery ny foko tsy hitianao intsony ny saiko. Tsy resiko anefa izany. Mitomany ny foko, mitomany izy. Mbola tianao izy. Fa ny saiko ny tsy mety ho resy lahatra. Mijaly eny afaka mandeha ianao Lisy. Tsy tazona anao tena mifona Rado. Izao ianao vao mahatsapa an'izany fony izany. Mba fotoana farany ara mba afahako manova ny toetrako e. Tena marina e, tena iova Rado. Ezaka ity anao bebe kokoa noho ny teo aloha Rado. Izany very tena anao ane Rado e. Mampalahelo, mpamitaka ianao e. Mpamitaka e. Ry nareo teo ary ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Dinitra, sanganasany Simon nomenjana ary, noratovina sy nalaina ary notarafina tamin'ilay tononkalo nosoratany Rato nampitondray ny lohateny hoe Afatra. Angeline, Anjara, Yantra niaraka tamin'ny naina sy ny mpanoratra no namelona ny tantara, nanampy tamin'ny filalaovana Boazy. Nandray feo naina rakotondranaivo, tompon'andraikitra sy mpanatotosa Simon nomenjana azy.